ho aminareo alery havana ny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo tonga soa eto amin'ity toerana natokantsika hiderana sy hankalazana an'Andriamanitra ity ary miaraba na tratra izao andro lehibe izao dia ny andron'ny Pentekosta izay nanorena an'Andriamanitra ny fiangonany ary tia novella izany fiangonana izany ary mamirapiratra amirapirata ny voninahiny ary feno ery mba ilaza ny filazantsara sy ankalaza azy amin'ny fiainana-drehetra. Fifaliana ho antsika koa anio no mandray ny sandratra izay manolo-tena manamafy ny fanolora-tena izay nataon'ny ray aman-dreniny tamin'ny batisa taona maromaro lasa izay ary ho antsika izay manaraka izao koa amin'ny ainomanjery dia fifaliana ho an'ny fiangonana protestanta malagasy ty andafy FPMA ex-Marseille no miaraba anao no ny amin'izany na izanaiza toerana misy anao na ny amin'ny hôpitaly na ny an-trano na eny am-pandehanana dia ny fahasoavan'ny tompo no momba anao hatrany. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est un jour de fête. Un jour de fête, c'est le jour de Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair, le jour où les cœurs se sont enflammés, les langues se sont déliées et l'Église est née. L'Église est née vivante, rayonnante, remplie de puissance et de louange. Et aujourd'hui, nous avons aussi la joie d'accueillir une confirmante, celle de Sandre qui s'engage publiquement dans la foi. Bienvenue à toute la famille. Elle s'engage publiquement dans la foi sous le regard de Dieu, de la communauté et dans la force du Saint-Esprit, d'où le thème rempli du Saint-Esprit pour proclamer les merveilles de Dieu. Donc alors, à vous qui êtes présents ici dans ces lieux de culte, à vous qui nous suivez en direct sur YouTube et à vous qui écouterez plus tard ce culte en podcast ou en rediffusion, soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans la présence du Dieu vivant. Une dernière chose d'ordre technique, si jamais vous êtes carré en face, allez changer, déplacer vos véhicules, parce qu'il y aura des gens, il y a des gens qui vont venir nous perturber après. Donc, essayez de déplacer dès maintenant vos voitures si jamais vous êtes garés en face ou à côté. Que le souffle de Dieu vous touche et que, où que vous soyez, que ce culte soit un feu dans vos cœurs, un chant dans vos bouches et une paix profonde dans vos vies. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Chantons ensemble, lisons ensemble le psaume du jour, psaume 104, en alterné. Yaratika mamaki, mifamaly, ny salamo efatra am'zato. Zany hoe mitarika dia mamaly ianareo. Indrety hamaroany ny asanao, Tompo, tamin'ny mpahendrena no nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavaboarinao ny tany. Ny ranomasina indro lehibe sy midadasy, ao no miaritsy tamin'ny sainana biby madinika na fanentsy. Alefanao ny fanahinao dia ahary indray ireo ka miavao ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Tompo, mandrakizay ny voninahitra ary aoka ianao hifaly amin'ny asa vitanao. Fa jerenao ny tany dia miororo, tendrenao ny tendrombohitra dia mitona tsetroka. Tompo Andriamanitra, ho iraika ianao mandritra ny fianako manontolo ary ankalazaiko amin'ny salamo raha mbola verinaina tokoa. Tompo, ho sitrakao aniny tononkalo fa noho ny aminao no hifaliko. ho fokotra amin'ny tany kosa nefa ary tsy tsondrasy. Aoka isaotra amin'ny Tompo ao. Alleluia. Amen.
alleluia amen. Iraintsika ny hira voalahatra firana fanampiny fa efatra andiny voalohany ihany. Tompo misaotra anao zay satria voronao eto amin'ity toerany ity misaotra sy mankalaza anao zay araka ny salamo zay ny rahanay namaky teo fa ianao no namorona ny zavatra rehetra tamin'ny herinao mahagaga ary enika ny voninahitra ao ny zavaboary rehetra. Misaotra zay satria noho ny fitondranao mahagaga no mampisy anay ary noforononao avy amin'ny tsy misy izay mba ho tonga misy ho voninahitra ao ary antsonao hiasa anatanteraka ny fampandrosoana ny fiangonanao ny fanjakanao ety an-tany koa ho anao anendera sy nihaja ary voninahitra indrindraindrindra amin'izao andro pentekosta izao zay nitsonao anay indray zanakao mba ankalaza sy anome voninahitra anao ary hitory zavatsoa anambara fahasoavana ho amin'ny tontolo zay misy anay raiso ary ny fiainanay tompo mba hoanitra kasitrahanao ary amira-piratany voninahitra ao tokoa mba ny fahazavanao no hitan'ny olona amin'ny alalan'ny fiangonanao. Oui Seigneur notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses selon le psaume que nous venons de dire et nous sommes tous convaincus de cette réalité. C'est par ta volonté que nous existons et tout existe parce que tu as créé à partir de rien, par ta gloire, pour ta gloire, et pour ton service aussi, Seigneur, tu nous as fait à ton image. Loué sois-tu en ce jour de Pentecôte, que nos langues proclament tes merveilles, que nos vies chantent ta beauté, et que notre Église reflète vraiment ta lumière. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoenontsika ny teny zay manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Nous allons écouter ensemble quel est le conseil de Dieu. Mira firam-baovao ho an'ny tompo, misora ny anarana, ambarao isanandro ny vaovao mahafaly ny famonjena, ambarao any amin'ny firenena ny voninahiny ary any amin'ny tany rehetra ny fahagagana atao. Malohanan'izany sitrak'Andriamanitra zany dia ndeha andiny tena eo anatrehan'ny tompo isika amin'ny fahanginana. Tompo misaotra satria ampatsahivonao anay indray ny sitrakao dia ny ahafahanay mihira firam-baovao, hira no avaozina satria efa navaozinao ny fonay, ny fanahinay. Miantso anay ianao mba
anambarako ireo zava-mahagaga tsy takatry ny saina nataonao tamin'ny fiainanay sy nataonao amin'ny fiangonana, nataonao amin'izao tontolo misy anay izao. Natsoinao izahay mba anambara amin'ny manodidina mpiara-miasa, fanolobodirindrina, ny fianakaviana, ny atsarany famonjenao tao amin'i Kristy Jesosy. Manoloana an'izany nefa dia matsiaro tsy mendrika izay, matsiaro menatra izay satria indraindray izay no mangina tsy sa manoka-bava ilaza ny aminao. Menatra ary izay ny ilaza ny mpiara-monina, mpiara-miasa fa kristianina nandray ny fanahy masina. Ary ndraindray koa na amin'ny hiranay ara dia tsy misy fandresen-dahatra fa hira vokatry ny fahazarana fotsiny, tsy ainanay. Menatra izay satria mangina raha tokony hiteny ary miteny raha tokony angina. Mamindrafo aminay noho ny amin'izany tompo. Avaozy indray ny fanoloran-tenanay amin'izao andro pentekosta izao. Ary ataovy eo anatinay ny teny mamelona, teny mitondra fahasoavana, teny feny fiderana, feny fahamarinana. Ary atsangano izay ny vavolombelon'ny fandresenao tao amin'i Kristy, vavolombelon'ny fitsanganana aminaty, vavolombelon'ny fitiavana, finoana ary fanantenana amin'izao vanim-potoana iainana izao. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à chanter un cantique nouveau selon ta volonté que nous venons d'entendre. Tu nous appelles à publier ton salut jour après jour, à raconter parmi les nations tes merveilles, ton salut en Jésus-Christ. Tu nous appelles à raconter à nos voisins, à nos collègues de travail, mais nous confessons nos manquements, Seigneur. Nous avons chanté parfois sans conviction. Nous avons gardé le silence alors qu'il fallait témoigner. Nous avons parlé, chanté, joué des instruments de musique, non pas pour toi, mais pour nous-mêmes. Pardon pour nos cœurs fermés, Seigneur. Pardon pour nos langues sans feu. Pardon pour notre oubli de ta grandeur. Oui, renouvelle en nous un esprit joyeux et libre. Inspire-nous un langage nouveau, celui de la louange, de la vérité et de la grâce. Fais de nos vies un témoignage vivant et de nos voix un écho fidèle à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Riavana malala miaino ny fitarainantsika sy ny fifonatsika ny tompo ary mamaly izany. Koa andeha ary araka hitsangantsika andray ny teny famindrampo
zay ho atolony ho atsika raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny tompo fa mamela ny helipitsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Frères et sœurs, Dieu entend la prière sincère de ceux qui se tournent vers lui. Voici la bonne nouvelle, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et l'Esprit du Seigneur renouvelle la face de la terre et de nos cœurs. En Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, vos péchés vous sont pardonnés. Recevez cette grâce, chantez un cantique nouveau, annoncez son salut, jour après jour. Amen. Petraka ny fiangonana ary zao dia nisika lehilahy no mandray ny anjara.
tonga ny fotoana izay amakina ny soratra masina isika ary mandritra ny hira voalahatra dia miosety amin'laona rehefa tompony anjara. Je vous invite à la prière. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce que nous avons encore le privilège d'entendre ta parole. Je remets entre tes mains les personnes qui vont lire et apporter ta parole. Aide-nous à la comprendre et à l'appliquer dans nos vies. Que ton Saint-Esprit agisse en nous, que nous ne soyons pas dissipés afin que nous ressortions édifiés aujourd'hui. En ton saint nom, je fais cette prière. Amen. Pour cette première lecture, je vous invite à lire dans Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Amen. Nous allons continuer la lecture dans Romains chapitre 8, verset 8 à 17. Romains chapitre 8, verset 8 à 17. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si moins l'Esprit que Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Et votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons en tête, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous, conformément à votre nature propre, vous allez mourir, et si par l'esprit vous faites mourir de manière d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa vie. Amen. Nous terminons la lecture par l'évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 à 26. Au nom de Jésus. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Jude, qui n'est pas Judas Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde. Pourquoi ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny raha voalahatra 5:9 andininy voalohany. Ivavaka isika. Tompo, irao ny fanainao masina mba hikasika ny finay, ilay fanahy velona, fanahy mamelona, fanahy manavao, fanahy manova, izany no angatahnay amin'izao andro Pentekoste izao, mba ny herin'ny teninao tokoa ny Tompo, anova ny fiainanay hatrany fotony ary ahafahanay milaza fa tsy izahay intsony no velona, tsy izay sitraky ny fonay sy ny daniny kibonay no ataonay, fa Kristy ilay velona ao anatinay no tompo marika amin'ny fiainanay rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay, satria no foroninao, no vonjenao ary nomenao sy ny fenonao ny fanahy masina izay mba ho zanakao, mba olonao higioka izany fiainan-danitra izany etỳ antany ary hanambara izany amin'ireo izay mbola tsy nahazo azy. Oui Seigneur, envoie ton Esprit Saint, ton Esprit qui donne la vie, Esprit qui est vie au sens grand V, qui fait naître un chant nouveau dans nos cœurs
Oui, Seigneur, quand tu respires, il y a harmonie. Quand tu parles, il y a vérité. Quand tu viens, surtout en ce temps de culte, il y a paix et puissance. Que nos louanges, Seigneur, proclament tes merveilles. Que la langue de ton serviteur proclame ta puissance. Amen. Petraksika. Mbola misy toerana be dia be eto ho an'izay vao tonga. Na ato ampovoany ato ary. Ry havana ny teny mandeha ny fotoana tsy afaka mifampiandry isika. Ny vaky teny izay voalahatra an'io dia mampiseho ny herin'Andriamanitra, mampiseho ny fitondran'Andriamanitra tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay, mitondra ny fiangonana izy, manova izy, manavao izy. Ary momba antsika isan'andro izy, ary asehony izany. Amin'ny fomba maro isan-karazany, amin'ny vaky teny an'io raha tonga ny fanahy masina, satria ao amin'ny toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly eo, raha izay nitsongaina andininy 9, dia nanafatra toy izao ny tompo, nampanantena ny tompo, ary izay no ahitantsika hoe izay teneniny tokoa dia hainy atao ary tanterahany izany, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina, ka ho tonga vavolombelona anambara eo Jerosalema, eran'ny Jodia, amin'ny Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Zay ny teny fampanantenana nataon'ny tompo raha hiakatra any an-danitra izy. Vous recevrez une puissance, Jésus a promis quand il s'est adressé à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dia fotoana taty aorinan'izay satria tsy mahay mandainga ny tompo ary zay lazainy dia tanterahany. Dia rehefa tonga tokoa ny andro Pentekoste dia teo amin'ny toerana iray ireo mpianatra 12. Efa 12 izy satria ny eo amin'ny farany toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly io dia nifidy any Matiasy tamin'ny alalan'ny atsapaka ny mpianatra, an'olany Jodasy satria Jodasy namono tena. Dia izay tany amin'ny testamenta taloha zany hatreo dia fomba fanao napetrak'Andriamanitra rehefa ifidy dia amin'ny alalan'ny hoe atsapaka na hoe orima sy torima le izy, fomba fanao zany. Fa rehefa tonga ny fanahy masina dia tsy misy intsony zany hoe fifidianana nakatsapaka ary andinika. Teto dia teo dia nisy mpianatra anankiroa dia ny ray amin'ireo mifidiana, ny ray tsy mifidiana, fa tsy misy intsony zany fa le fanahy masina no mitarika ny mpianatra amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Dia eto amin'ity toko faharoa ity, vorony 12 zany, noho ny tenin'ny tompo hoe ahazo hery ianareo amin'ny andro ilatsahan'ny fanahy masina, ary tanteraka tokoa zany. Tamin'ny andro ny latsahan'ny fanahy masina dia vory teo amin'ny toerana iray ireo mpianatra ireo, ary ny zavatra azo lazaina aty am-piandohana dia izao: ny fanahy masina dia miasa rehefa vory ny zanak'Andriamanitra. Rehefa miombina ny zanak'Andriamanitra dia miasa ny fanahin'Andriamanitra. Ary mifamatotra amin'izay ihany dia izao miasa ny fanahy masina koa dia izao mampivory ny zanak'Andriamanitra ho tena iray, vava iray, fo anankiray. Mifanohatra amin'izay ny asan'ilay devoly ary ny dikany hoe diabolos amin'ny teny grika dia izao mpampiady, mpampisaraka. Ny asany dia izao ampisarahany, ampidiny ny olona. Fa ny fanahy masina indray ny fanohatra an'izay mampiombina, mampivory,
mampifandray ary tsy vitany hoe mivory eo fotsiny izy dia mahafinaritra be fa mampitory milaza amin'ny olona ny zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra. Zay zany no tsara faritana etsia ampiandohana. Les textes de la Pentecôte, si j'essaie de récapituler un peu en français, est puissant, vibrant et rempli de signes. Ce jour-là, le jour de Pentecôte, Dieu a manifesté sa présence de manière extraordinaire. Un vent venu du ciel, des langues de feu et des paroles proclamées. Et tout cela avec un seul but, que le merveille de Dieu soit proclamé. Utorina ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, ary asany fanahy masina zany, ary zay no asany. Mitory ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra, ary zany zava-mahagaga nataon'Andriamanitra zany nefa tsy tanteraka raha tsy mivory ny zanak'Andriamanitra. Rehefa miombina ny zanak'Andriamanitra, mifamela ny zanak'Andriamanitra, dia azo inona fa hisy asa ny fanahy masina, ary mifamatitra amin'izay ihany hoe rehefa miombina koa ny zanak'Andriamanitra, mivory mifamela na sendra misy disadisa ary, dia hisy herin'ny fanahy masina hiseho amin'izany fotoana izany. Zay zany ny tena zavatra tiana hotsindrina amin'io. Et aujourd'hui, ce jour de Pentecôte, avec le texte que nous venons de lire, ces textes prennent une saveur particulière car Dieu continue encore son œuvre. Il confirme, il remplit et il envoie. Et ce qu'il fait aussi, permettez-moi de dire, dans la vie de Sandat, que nous allons recevoir sa confirmation aujourd'hui. Et j'ai l'opportunité ou la joie, si je peux dire, de baptiser il y a à peu près 18 ans. Si on peut projeter la photo. Et c'était un honneur pour moi. Et ça montre aussi que les seigneurs, ils continuent d'agir dans la vie de la famille d'une jeune. Et c'est un honneur pour moi, parce que c'était mon premier baptême ici à Aix-Marseille, en 2007. C'est le premier baptême que j'ai célébré à Grignan. Et ça montre que le Seigneur, il est fidèle envers chacun de nous. Et vous verrez que ça va s'enchaîner plus tard. Il y en aura encore d'autres jeunes qui vont se confirmer. Moi, je ne vais pas donner la pression à Sandre que le mariage, ce sera encore moi. Laisse le temps comme il faut. Des fois, les parents, nous les adultes, il faut que tu te maries. Non, prends-le. Attends le temps de Dieu. Comme c'est aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. C'est ta confirmation. Donc, c'est vraiment une joie, une grande joie, non seulement pour moi, mais pour l'Église ici rassemblée. Non tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra. Hitanareo fa ny asa ny fanahy masina koa dia zao manamafy ny teny izay nambarany Jesosy. Jesosy amin'ny vakiteny izay nivakiana tamin'ny filazantsara teo dia hoe raha tonga ny fanahy masina dia hampianatra anareo ny zavatra nampianariko izy ary hampatsiaro anareo ny fampianarana rehetrarehetra na ny marina rehetra ary hitondra anareo amin'ny fahamarinana. Dia ny fanahy masina dia tsy manao zava-baovao fa manamafy an'izany satria rehefa vory tokoa ny mpianatra dia manatrika teo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany le ny teny Jesosy any Matthieu 12, Matthieu 18, verset 18 à 20. Raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ahoana ny toyiny? Eo afovoany. Si à 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis là. Et là, c'est confirmé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit confirme ce que Jésus a dit. Il n'invente jamais, mais il continue et il approfondit ce que le Seigneur a enseigné. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne crée pas un nouveau message. Il rappelle et approfondit les enseignements de Jésus.
hitantsika eto zany fitohizany asan'Andriamanitra zany ary zany koa ny hita eo amin'ny ray aman-dreny zay isaorana n'Andriamanitra mialoha satria tsy mora ny mitaiza zaza amin'ny tontolo iainantsika amin'izao mitaiza tanora fa ny ray aman-dreny ny fikitra tao amin'Andriamanitra mahatonga ny zaza manolo tena manamafana zany fanekeny zany eo anatrehan'Andriamanitra fahasoavany zany indraindray adinontsika indraindray mety hitantsika hoe manana tanora maro be ao amin'ny fiangonana nefa raha vao mivoaka ny fiangonana ianao dia nakabiazany tanora dia any amin'ny zavatra tsy takatry ny saina ny zavatra ataon'izy ireny. Dia félicitations aux parents, félicitations à l'école des dimanches, parce que l'école des dimanches aussi joue un rôle ici dans cette église tous les dimanches avec la ponctualité qui a été mise. Il faut venir à 9h, pas à 9h01, n'est-ce pas, Tati Fifi? Tout ça, ce n'est pas pour qu'elle soit exigeante comme ça, mais c'est une éducation, c'est une discipline qu'on essaie de mettre en place. Nous remarquons alors avant tout que l'unité est le terreau de l'action du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'Esprit ne descend pas au hasard, mais sur une communauté rassemblée, unie, disponible et en attente. Zany tena tsarovy mihitsy ary metomboka ao tokantrano zany rehefa mivory papa sy maman na dada sy neny indraindray ireo ataony le ratsy foana ny tsy fampiresahany tsy vavahany satria fantany fa manatrika eo le fanahy masina ary efa manatrika eo le fanahy masina dia misy herin'Andriamanitra miseho sika mba tonga nrehefa le misy disadisa eo amin'ny vady reny tsy dia rangaly loatra na ramatony diso na ratsy fa le ratsy fantany hoe raha vao misy roa na telo mifanaiky ka angataka zavatra amin'ny anarako dia ho azon'izay dia tena tanteraka ohatran'izao hoe miteny Andriamanitra hoe azo mifanahy masina reo dia tanteraka tokoa dia azagaga amin'ny sisa raha misy disadisa ao tokantrano ao amin'ny zokizandry na mipiraita-pona amin'ny isan-karazana dia aza eritreretiny hoe le ratsy le tiana no ratsy fa le ratsy no manimba an'izay puissance et lieu de présence lieu de manifestation de la présence de Dieu zay zany no tsara tsipihana voalohany ary ny fanahy masina dia miasa rehefa miombona ny olona anankiray na izy olona io na izy io kristianina tenin' Jesosy zay ary amafisy ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta teo dia avy eo misy sinina maro zany zavatra atrangan'Andriamanitra dia ny afo zay tsinina nisy lela maro mitarehan'afo ny seho taminy dia manambara fanadiovana manambara hery zany le feu c'est un signe de purification et de passion des langues semblables à des flammes de feu. Le feu purifie, éclaire et réchauffe. Ce feu n'est pas destructeur, mais il transforme. Tareo mampatsiako ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, tamin'ny roimemy tsy mirehatra. Eo le roimemy dia misy afo nefa tsy mirehatra. Dia ohatr'izany ny asa amin'ny fanahy masina manafana izy fa tsy mandoro. Ary maniraka ny kristianina, mahatonga ny kristianina samy mijoro. Satria reto mpianatra 12 reto anie nitsoka tamin'ny fanenjehana an' Jesosy fa rehefa nandray ny fanahy masina izy dia feno hery na teo alohana ny senadriona ary izy dia afaka nijoro hoe Andriamanitra ny tokony ekena fa tsy olona raha tsy teo ny asan'ny fanahy masina tsy sanahajoro toy izany izy ireo. Eo le rivotra zany rivotra voalazako hoe nisy rivotra avy any an-danitra c'est le vent du ciel, c'est pas du mistral na varatrazana antsui na talio fa rivotra avy any an-danitra zay manambara le fofinain'Andriamanitra miditra any amin'le lobolobo ny fon'ny olona any amin'ny fotsika eo nge rehefa tena diniantsika tsy haiko nareo fa za manao an'izany ao anatiny eo ohatra ny misy efitrefitra kely be dibe dia misy moisissure misy lomotra ary zay na tonga ny teny malagasy hoe manao lolompo lomotra misy lomotra
dia misy zavatra efa olana tany aloha tany dia mbola miverina ihany dia le rivotra ny fanahy masina koa mitsokan'izy ireny manadio an'izy ireny manamaina an'izy ireny manome aina manova ny manaraka tsy ny soratra masina ho lazaina anio koa dia izao hoe misy lela maro ary nisy feo tonga avy any an-danitra toy ny rivotra mahery rivotra avy any an-danitra ny fofofofo tahaka ny mifofofofoka nanenika ilay trano ny angonany dia avy eo nisy lela mitarehinafo koa nipetraka teo amin'ireo mpianatra ireo araka ny vakiteny zany eo amin'ny toko faharoa io ary nisy feo tonga tapaka tany an-danitra tokony rivotra mahery mifofofofo ary nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy izay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra dia eto indray le hevitra hoentin'le hoe lela mitarehinafo dia mampiseho hoe le atsoan'andriamanitra ny zavaboary indrindraindrindra reo zanany anambara ny fahasoavany ary zay no mitondra n'le loha hevitra ny hoe rempli du Saint-Esprit pour proclamer les merveilles de Dieu car le signe d'une proclamation universelle ce sont les langues. Les langues, c'est le fait direct de l'esprit, c'est la parole. L'esprit nous pousse à parler, mais ce n'est pas n'importe quelle parole, mais la proclamation des merveilles de Dieu. Zay koa asan'ny fanahy masina zany, ny asan'ny fanahy masina dia manosika ny olona ilaza zavatra tsara, vaovao mahafaly, ny asan'Andriamanitra ary tsy hain'ny olona tsy nandray ny fanahy masina ny ilaza zavatra tsara zany fa voafatotra tahaka ny sampy izy. Ny atao hoe sampy ao amin'ny soratra masina dia ireo tsy afaka milaza, tsy afaka miteny manambavy izy. Azontsika jereny zany any amin'ny Salamy 5:10, Psaume 115 verset 5 à 8 izay miteny hoe manambava ny sampy nefa tsy miteny, manamaso izy nefa tsy mahita, manatsofina izy nefa tsy mandre. Zay natao hoe sampy. Mananorona izy nefa tsy manambolo, manatanana izy nefa tsy mandray, manatongotra izy nefa tsy mamindra, tsy mandeha, tsy mahaleo-peo izy ny tendany. Dia ohatran'izany ny olona izay manao azy sy izay rehetra matoky sampy zany. Zany hoe ny endriky ny sampy ny ao anatin'ny sain'ny olona dia hoe dadarabe, fa ny olona voafatotry ny sampy dia reo olona tsy mahay miteny zava-tsoa, indrindraindrindra tsy mahay miteny ny asan'Andriamanitra, ary raha misy asan'Andriamanitra miseho azy eo tsy hainy zany satria voafatotry ny sampy izy, fa mila ny asan'ny fanahy masina mahatonga azy ilobava sy ilaza ny asan'Andriamanitra. Tsy tafiditra ao amin'ny vakitentsika anio fa raha mijerinareo ny olona rehetrarehetra tola gaga avokoa hoe fa ahoana very-hevitra ireo rehefa niely zany feo zany dia ny olona maro voroteo sady very-hevitra samy nahare azy ireo tamin'ny fiteniny avy. Izy ireo tsy miteny amin'ny teny hebreo teo nefa nisy olona misy grika voalaza teo, misy partiana, médiane, elamita, avy an'ny Mésopotamie, avy an'ny Jodie, avy an'ny Cappadocie, avy an'ny Ponte, avy an'ny Asie, Libye, Égypte, Kirena, Rome, Arabo, zany olona rehetrarehetra zany hitantsika amin'ny vanim-potoana izao fa amin'izao vanim-potoana izao olona mifandrafy miady zany. Raha tsy hijeriny any Palestina, merci. Raha tsy hijeriny any Palestina tsika dia ohatr'izany miseho rehefa tsy eo ny asan'ny fanahy masina. Fa tamin'ny andro Pentekosta zao nampiombon'Andriamanitra ireo olona mpifandrafy ireo ary nampahenony ny asan'Andriamanitra tamin'ny fiteniny avy. Ohatran'ny hoe c'est comme si c'était qu'il y avait une sorte de traduction simultanée. Rehetra miteny amin'ny teny jiosy fa le olona maro hafa rehetrarehetra reo nahare ny asan'Andriamanitra tamin'ny feony. Zany zava-mahagaga tamin'ny asan'ny fanahy masina. Fa ho hitantsika izay tsy vaky teny anio fa ny olona indray izay tsy tarihan'ny fanahy masina dia hafa ny fijerin'ny asan'Andriamanitra. Verset 13 amin'ny 17 dia zao no voalaza hoe ny sasany kosa izay tsy nandray ny fanahy masina dia niome izy mahita ny asan'Andriamanitra sady ny teny izy hoe mamy divay ireo
reo asan'andriamanitra zao a fa ny olona tsy nandray ny fanahy masina mahita an'izany a ho fahadalàna ho famomondy vai mamondy vai reo fa tsy asan'ny fanahy masina zany zany hoe zay ny tiana hotenenina tamin'ilay sampy teo hoe ny olona ao anatin'ny sampy voafatotra mbola tsy nandray ny fanahy masina dia tsy mahay miteny zavatra tsara izany fa mila ny fanahy masina izy miditra ary milaza azy manambara zany asan'andriamanitra izany eo amin'ny fiainany. Voilà ce que je peux traduire en français. Le Saint-Esprit à Pentecôte, c'est Dieu qui descend. Et descend par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, avec une sorte de bruit, mais ce n'est pas n'importe quel bruit, c'est un message clair, audible, et qui touche les cœurs des gens qui étaient là. Chaque peuple entend les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une sorte de cacophonie, c'est une symphonie. Ary zay le tenin' Jesosy mbola hampatsahivy ny fanahy masina eto ihany hoe raha misy roa mifanaiky ety an-tany ka angataka zavatra amin'ny anarako dia ho azony zany dia le teny hoe mifanaiky dia hoe misakorde symphonie symphonos dia zay ny asan'le ratsy dia zao manteraka wawawa foana ao amin'ny tokantrano wawawa ao amin'ny fiangonana wawawa eo amin'ny tontolo zay iainantsika amin'izao raha mijeritsika ny andanin'ny olona fotoana vao manana fotoana tonga dia miposter sur les réseaux sociaux zavatra ratsy zavatra manaratsy zavatra mandoto zavatra lainga fake news hoe ny fitenenana fa ny asan'ny fanahy masina indray any dia ny mifanohatra amin'izany manoloana nyrety olona mpifandrafy arabe egyptianina crétanina zany dia malaza hoe biby kambetenda zay ny ilazana azy fa rehefa tonga ny fanahy masina satria izy manova ny olona efa nitoriana teto zany hoe tsy anjarany fiangonana tsy anjarany izaniza ny manova ny système fa ny filazantsara manova ny olona hatrao ifotony dia iny olona mpifandrafy iny ainy ny mampiavana an'iny ho tonga olona prala olona mifankatsy. Ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une cacophonie, c'est une symphonie au sens symphonos où chacun reçoit exactement ce dont il a besoin pour croire. Mais sans le Saint-Esprit, c'est impossible. L'homme peut parler, l'humain peut parler, mais il parle pour rien dire. Il critique, il murmure, il propage des fake news, il divise comme le diable, il blesse, parce que la langue sans l'Esprit Saint, est comme un instrument désaccordé au sens instrumental du terme. Zay mahatonga ny malagasy rehefa hoe mihira ny olona ray na mampiarapira dia hoe mivalana dia lasa mihitsy ny saiko hoe mivalana dia fantatsika nefa ny hevitra tsotra ny mivalana fa zavatra maharikoriko dia aika ia rehefa tsy misakorde ny mpivady ny mpianakavy ny fiangonana ny sampana ny tontolo dia mivalana izy zany le olona mieritreritra hoe mety ny ataony le olona mieritreritra hoe bravo ohatran'reto fa aika eo anatrehan'Andriamanitra mivalana un instrument désaccordé. Ary zay no mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe tsy misy mahay milaza fa Jesosy Kristy ny tompo raha tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Zay ry havana no afatra tiany tompo ho lazaina amintsika amin'izao andro pentekoste izao ary ny farany azo tsipihana dia izao hoe azo lazaina hoe raha tamin'ny fotoana tao a Babela dia nivory ny olona rehetrarehetra mba hanao tilikambo anankiray anakatra ny lanitra hitovy amin'Andriamanitra. Ary Genesis 2:10 no misy an'izany te hiakatra ny olona te hitovy amin'Andriamanitra le izy fa fatatsika ny vokany fa tsy ny faka azo intsony ireo fa ny asan'ny apôstôly indray tamin'ny
andro pentekosta dia izao Andriamanitra mihitsy no nidina. Tamin'ny andron'ny Adama dia te hitovy amin'Andriamanitra i Adama. Tamin'ny andron'ny Babela dia te hitovy amin'Andriamanitra ny olombelona ary anangana tilikambo lehibe. Fa amin'ny andro pentekosta kosa dia Andriamanitra mihitsy no midina amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatonga ny olona hifandray amin'Andriamanitra ary hahatonga ny olona ho feno ny fanahy masina ary ny antom-pisiana dia ny tory ny vaovao mahafaly ny famonjena izay raisina maimaimpona ao amin'i Jésus-Christ. Donc le point qu'il faut aussi souligner que la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Dans la Genèse chapitre 11, les hommes ont voulu s'élever par eux-mêmes, construire une tour pour atteindre le ciel. Mais nous savons tous les résultats, la confusion des langues, incompréhension totale, division. L'homme devient étranger à l'homme. Mais à la Pentecôte, c'est Dieu qui descend. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui vient remplir le cœur de l'homme. Et c'est ça, c'est pas une prétention quand je dis ça aux catéchumènes. On essaie de voir toutes les religions du monde. On fait toute une liste. Et seule la foi chrétienne qui propose un Dieu qui vient vers l'homme. Mais toutes les religions du monde, c'est l'homme, c'est l'humain qui essaie de voir Dieu. Je ne vais pas dire ici au micro, parce que notre culte est en direct, mais lors des études bibliques ou lors des catéchumènes ou les retraites, vous pouvez poser la question, quelles sont les autres religions? Mais toutes les religions du monde, soit c'est l'homme qui essaie de trouver sa paix en lui-même, mais seule la foi chrétienne que nous célébrons dans ce jour de Pentecôte, qui propose un Dieu qui vient vers nous pour que nous puissions se lever vers lui. Voilà le message de la Pentecôte. À Pentecôte, Dieu n'a pas seulement donné des signes de feu et des langues du vent, il a donné aussi une mission à ses enfants. Et cette mission continue aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à être remplis, soufflés, embrasés pour proclamer ces merveilles. Et je m'adresse particulièrement à toi, Sandra. Sois une porte-voix de Dieu. Parle ces merveilles. Ne te taise pas comme tu l'as fait déjà. Que ta jeunesse soit un témoignage vibrant de ce que Dieu peut faire dans une vie. Et que le vent du Saint-Esprit te pousse à marcher dans la voie de Dieu. Qu'il te transporte là où Dieu veut t'utiliser. Car le monde, comme j'ai dit en malagasy, le monde dans lequel nous vivons, le monde autour de nous est souvent un monde de Babel, des bruits, de confusion, langage vide, et les réseaux sociaux en témoignent, plein de paroles, mais peu de vérité, que des fake news. Mais toi, Sandra, tu es appelé à vivre une vie de Pentecôte, remplie de l'Esprit, proclamant des paroles qui guérissent, des paroles qui guérissent, des paroles qui élèvent, comme Dieu le fait avec nous à Pentecôte, des paroles qui bénissent, au sens étymologique du terme. Bénir, c'est dire du bien. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, abat les mensonges, abat les commérages, abat tout ce qui est paroles qui blessent, des paroles, mais Dieu nous appelle à avoir des paroles qui témoignent que Dieu est vivant. Dieu veut faire de toi une proclamatrice, une ambassadrice de son royaume, non pas seulement par un micro, mais par ton style de vie, ta manière de parler, de penser, de consoler, d'encourager. Parle les merveilles de Dieu, ose dire ce que Dieu a fait pour toi, ose dire qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il aime, mais cela est impossible sans l'Esprit de Dieu. Alors laisse-le te remplir chaque jour. Ainsi, ta vie ne sera pas une cacophonie, c'est sûr, mais une symphonie, un cœur qui bat avec celui de Dieu. Une musique céleste
qui bénit ceux qui t'entourent. Voilà. Que le feu de l'Esprit allume en toi une passion qui ne s'éteindra jamais et que ta bouche proclame avec audace et douceur les merveilles de Dieu chaque jour de ta vie. Bonne continuation. La confirmation, comme je t'ai dit récemment à Sarik, ce n'est pas un point final, c'est un parcours. La vie chrétienne continue. Amen.
Riavana araka izay efa nolazaina teny am-piandohana dia tonga amin'ny fotoana izay andraisana ansandratra isika ny amin'ny fandraisana fanasan-tompo dia ho fiomanana ratana ny fianakaviana zany mijoro ray aman-dreniny indrindraindrindra sy ireo fianakaviana dia ataontsika ny hira faharoa folo Jehova ho dia raina ianao. Riavana alahady vitsivitsy zay dia nambara teto amin'ny fiangonana ny faniriny sandratra iroso amin'izany fanasan'ny tompo izany ary hatreto dia tsisy nanakana izany fa nitrotro izany ambavaka raha dia isaorana ny tompo satria tanteraka somatsara izany dia voreto ny fianakaviana, voreto ny fiangonana mba handray izany fanoloran-tenany izany. Frères et sœurs, nous avons la joie d'entourer Sandra qui, pour répondre à l'appel de Dieu, nous a demandé d'affirmer devant la communauté son désir d'être disciple du Christ par la confirmation de l'alliance de son baptême. Donc rappelons-nous comment notre Dieu Jésus-Christ a institué le baptême. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue par sa grâce avec son Église. Et à celui qui confirme cette alliance, c'est l'alliance qu'on confirme. Je le dis encore une fois, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est un sceau et signe de l'alliance que c'est Dieu qui fait, qui atteste et qui reçoit, qui est l'auteur du baptême, qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous, ce que nous faisons ici, des fois, nous, les protestants classiques, on ne saisit pas ce sens, on ne confirme pas le baptême. Il n'y a que Dieu qui peut invalider ou valider un baptême de quelqu'un. Il est le seul. Il n'y a personne qui est plus grand que lui. Mais ce que nous faisons ici, c'est l'alliance qu'on confirme. Et à celui ou à celle qui confirme cette alliance, nous avons la promesse que Dieu sera en lui ou en elle, l'accompagnant sur sa route et l'éclairant dans sa vie par la présence de son amour et de sa parole que nous avons en Jésus-Christ. Donc je m'adresse à Sandra. Veux-tu maintenant renouveler avec Dieu l'alliance de ton baptême et mettre tout en œuvre avec l'aide du Saint-Esprit pour rester fidèle au Seigneur jusqu'à la mort et confesser toujours dans l'amour le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Si telle est ta réponse, tu peux dire oui. Ah, le micro. Oui. Et celui-là, c'est un oui pour toujours. Et sache que Dieu, il est en mesure de te l'accompagner. Et comme Jésus a dit,
personne ne peut ravir entre les mains. Et voilà, et je te demande de professer publiquement la foi, une foi des catéchumènes, des confirmants. Je crois en Dieu, le Père qui m'a créé à son image. Excuse-moi. Est-ce que vous pouvez vous lever et tout le monde aussi, on va s'approprier de cette profession de foi parce qu'on l'a déjà fait, ou peut-être pour ceux ou celles qui n'ont pas encore fait, ça nous donne une idée de ce que c'est une confirmation. Merci, désolé. Je crois en Dieu, le Père qui m'a créé à son image, en Jésus-Christ, son Fils, qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a adopté comme enfant de Dieu, qui me régénère, me sanctifie et me guide. Je confesse que je suis un pauvre pécheur, coupable envers Dieu et digne de sa condamnation. Et je mets toute ma confiance en Jésus-Christ, comme en mon unique Sauveur, mort et ressuscité pour moi. Pour répondre à l'amour que Dieu m'a témoigné, je veux me soumettre à sa grâce seule et régler ma vie sur ses commandements, en l'aimant de tout mon cœur et de tout mon être, en aimant mon prochain comme moi-même. Je confirme donc de plein gré l'alliance de mon baptême que Dieu a faite et renouvelée en moi, et qui m'oblige à compter sans cesse sur sa grâce en gardant mon cœur l'évangile de Jésus-Christ. Pour affirmer toujours plus ma foi et ma piété, je veux prier Dieu, lire avec soin sa parole, fréquenter l'Église, participer à la Sainte Seine et employer tous les autres moyens que Dieu me fournira pour mon épanouissement en lui. J'accepte de respecter l'unité et la sainteté de l'Église et par conséquent me refuserai de me joindre à tout acte qui me sèmerait la discorde au sein de la communauté. J'accepte de respecter et de me soumettre aux décisions prises par l'Assemblée des membres communion. Que le Dieu de toute grâce, qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, me perfectionne, me fortifie, m'affermisse et me rende inébranlable. À lui seul soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Sandra pour cette belle confession de foi, déclaration de foi que tu as fait devant Dieu, devant l'Église, mais devant aussi tout un nombre de, selon Hébreux 12, des témoins, nuées des témoins qui nous environnent. On ne le voit pas, mais l'Église invisible est aussi là, avec en tête Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je ne sais pas si tu as un verset qui te porte, qui te parle. Aujourd'hui, je voudrais partager un verset qui m'accompagne et qui me donne la force dans les moments difficiles, qui se trouve dans Philippiens 4, verset 13, qui dit au nom de Jésus, « Je suis capable de tout, cela grâce au Christ qui me rend fort. » Ce verset me rappelle que je ne suis pas seule, que ce soit dans les épreuves ou dans les moments de réussite. Je sais que c'est grâce à Dieu. Ces 2 dernières années n'ont pas été simples. J'ai souvent douté de moi, de mes choix, de mon avenir. En quittant Marseille, j'ai cru que je devais toujours me montrer forte, ne rien regretter, parce que c'était ma décision. Mais j'ai aussi beaucoup culpabilisé. Je me suis souvent demandé si j'étais à la hauteur. Est-ce que j'ai abandonné ma famille? Est-ce que je suis une bonne sœur? Est-ce que je suis une bonne fille? Ou une bonne copine? Mais surtout, est-ce que je vais y arriver? Et ce verset m'a donné une réponse. Oui, je suis capable, non pas par mes propres forces, mais grâce à la force que Dieu me donne chaque jour.
Donc aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Dieu car il m'a fait prendre conscience d'une chose essentielle. Toute personne qui place sa foi entre ses mains est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et comme il est écrit dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Il m'a appelé à professer ma foi publiquement et je réponds à cet appel avec confiance. Et je voudrais dire un mot à chacun ici, à tous mes frères et sœurs de la paroisse. Vous êtes forts dans le nom de Jésus. Quelle que soit votre situation, vos doutes, vos combats, tout est possible. N'ayez pas peur de vous abandonner à lui. Il fortifie, il relève, il accomplit bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi pendant ce cheminement, ma famille, mes proches, pasteurs, mes monitrices et mes anciens responsables scouts. Merci pour vos prières, vos conseils, votre patience, votre amour et votre présence. Grâce à vous et à Dieu, je suis là aujourd'hui, debout, prête à professer ma foi avec conviction. Merci. Suite à ce beau témoignage, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi avec reconnaissance et humilité pour ce moment précieux surtout dans la vie de Sandra. Merci pour tout ce que tu as fait pour lui, que tu as connu depuis sa naissance, voire même avant la fondation du monde. Ton cœur a déjà battu pour elle, que tu as porté, guidé et aujourd'hui que tu confirmes dans ta grâce. Nous te bénissons pour sa foi, pour son engagement qu'elle vient d'avoir confirmé. Merci aussi pour le chemin qu'elle prend librement et avec confiance. Seigneur, ce moment solennel, nous te la consacrons. Remplis-la de ton Esprit Saint, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Souffle sur elle ton vent nouveau. Allume en elle ton feu sacré. Et mets dans son cœur et sur ses lèvres les merveilles de ta gloire. Fais d'elle une témoin fidèle, une jeune femme enracinée dans la vérité, remplie de compassion et courageuse dans le témoignage. Protège-la, Seigneur, éclaire ses pas et garde-la attachée à toi en toutes choses. Nous te la remettons, Seigneur, avec confiance et joie. Amen. Nous allons suite à la confession de foi que nous venons de déclarer, je te confirme dans l'alliance de ton baptême que Dieu te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accompagne dans chaque étape de ta vie, qu'il te donne un cœur fidèle, une foi vivante et une espérance plus forte que tout. Et quand tu douteras, souviens-toi, Jésus t'aime. Il marche avec toi et il ne te lâchera jamais. Va dans la paix et dans la joie du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers Sandra, chers parents, Sandra, nous t'avons vu naître, nous t'avons arrivé à l'école de dimanche avec la petite Blanche-Neige. Oui, tout le monde s'est souvenu. Oui,
Maintenant, tu es une grande fille. Tu as accepté le Seigneur pour être ton guide aujourd'hui. Donc nous te félicitons. Tu es bienvenue dans cette église. Tu es invité à l'Assemblée générale dans la mesure du possible, comme tu es sur Paris. Mais tu es invité à chaque fois. Tu as le droit de parole dans cette église. Tu as une responsabilité dans cette église. Tu es responsable. Tu en fais partie. Et nous te ferons parvenir le règlement intérieur de l'église ainsi que la carte pour que tu puisses participer aux prémices. Voilà. Donc, encore félicitations. Nous te remettons le certificat de ta confirmation. Et puis nous avons aussi la joie de t'offrir un livre, les 7 colonnes de la vie en Christ. Il y a la première en première ligne, la communion fraternelle, la parole de Dieu, n'éteignez pas l'esprit, marchez par l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, l'extériorisation de la foi. Bonne lecture. Je ne sais pas si la famille a prévu quelque chose, non? Vous pouvez vous asseoir. Non.
zay keo no mitondra antsika ho amin'ny fanasan'ny tompo a dia ataontsika eo ampitsanganana reo fiomanan'ireo diakona ny hira fanampiny a 4 Que la paix soit avec vous, hein, nous partageons la paix. Asandato ni funareo amin'ny tompo. Aoka hoteraitsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo masina Andriamanitra mandrakizay na efa ny zavatra rehetra, fifaninay ny mitsokanao, ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana, so amin'ny fiainana tonga lafatra. Ianao izay nanafaka anay tamin'ny fanandevozana mba ahatonga anay anompo anao, ankalalahana ary ampifaliana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra tompo no ivedesanay fa ny lanitra ao ambony dia mahagaga anay satria toerany voninahitra ao.
amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia manao Andriamanitra raitsy toy ho amin'ny firaisana ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Ny mpandray fanasantompo rehetra zany izay vonina na ireo izay mandalo na ireo izay mitondra taratasy na tsia dia fifaliana no mandraisana anareo na avy any amin'ny fiangonana rahavavy koa nareo dia aza misalasala fa tsy misy sakana noho ny amin'izany fa ny fahavononantsika no tena zava-dehibe ka asaina zany isika rehetra iray latabatra ny tompo. Nozarain'ireo diakona ny tena sy ny rano Kristy ary efa voazary zany dia mipetraka ireo izay nahazo. Mandritra izany dia ny fito anjato no ataontsika. Yeah.
Havana saminazy avokoa hoe sika rehetra est-ce que tout le monde est bien servi? Ok, araka hitsangana isika tsy fizany vita avola levé. Ry tamin'ny andro izay raha mbola teo mpisakafoana Jesosy tamin'ny andro izay nanorenany ny fanasan'ny tompo dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka natony tamin'ny mpianana ary izy raiso hano ity no tenako. Ary nandray ny kapoka izy koa rehefa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe misy toan'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Dia ilay raha anorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanana izay alatsany ho an'ny maro ho famelan-keloka. Izany no ataovy ho fahatsiarovana ahy na oviana no misotro ianareo. Amen. Izao no afatra ho an'izay efa avy niray latabatra tamin'ny tompo no ianareo efa nandray an'i Jesosy Kristy tompo dia manaova fitondran-tena toy ny olona tafaray aminy. Aoka azo vahatra sy olona amin'ny Kristy ianareo, aoka hiamafy hatrany ny fonanareo arak'izay efa nampianarina anareo ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Amen. Ho fanatazana kapoka sy famonjena toerana dia ny 700 no ataontsika. Amen.
tonga amin'ny filazandrara isika. Ampifaliana hatrany ry havana malala no hiara-ban'ny fitandremana FPMA Aix-Marseille antsika amin'izao alahady fahavalon'ny volana Jiona alahady ny Pentecoste. Arabaina na hatratra ny Pentecoste 2025. Tsy mahefa ninona tokoa ntsika raha tsy miaraka amin'ny fanamasina ary raha totsika mandresy dia no izy araka ny teny teo hoe ny heriny no nameny atsika. Dia ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo izay milaza toy izao fa ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary hovalolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany ny farany tany. Izany teny izany koa no entsinay hiara-bananao izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambajotra YouTube sy Zoom fiadanany tompo ho aminao. Misaotra ny pasteur Zanotsika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary nitondra ny tenin'Andriamanitra ary misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamina fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika ny voasambany voatonga eto amin'ny fitandremana Aix-Marseille dia mangavan'izy ireo ho arabain'ny fiangonana hitsangana. Dia faly mandray anareo ny fiangonana FPMA Aix-Marseille raha toa mandalo na mitoetra dia nitomba sy tantanareo anambona anareo amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo. Misaotra tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika amin'ny manaraka. Raha pitsontsika dia isy fiarahantsika eto am-piangonana manadio sy manamboatra ny fiangonana en vue an'ny dédicace amin'ny 28 juin. Dia eto ny fivorintsika rapitso. Amin'ny rapitso ihany koa ny fivorian'ny komity manomboka amin'ny 4 ora ato am-piangonana en présentiel. Amin'ny 15 volana amin'ny alahady zao dia culte ny sekolelahady dimanche de l'école de dimanche. La dernière répétition, les enfants, ce sera le 14 juin, samedi donc, à 14h. N'oubliez pas, 14 juin à 14h. Donc, les monitrices vous attendent. Le 22 juin, faroambrapolo ny volana Jiona, dia anisy ny culte communique izay ho tanterahana any amin'ny izay ny fiangonana Ravafy FLM no mandray an'izany tanterahana any amin'ny église Sainte-Marthe 1 rue Plateau de l'Église dans le 14e à Marseille. Ny fanokanana ny fiangonana ny dédicace-tsika izay ho tanterahana amin'ny 28 amin'ny faharoambrapolo ny volana Jiona. On est à J-21 aujourd'hui exactement. Tantara faharoa andininy fafito tantara faharoa toko fafito andininy enina amby folo milaza toy izao efa nifidiko sonoa masinika ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko no ao mandrakarivo. Hitatsy Olivia ny tondrantsika amin'ny programme veto fa ny anjara kosa dia anamafy ireo zavatra rehetrarehetra izay mifandray amin'ny dédicace. Dia ny vavaka cellule de prière familiale izay ataontsika ny faha 9 le 19 juin de 19h à 22h. Azadiny zany amin'ny faha 9 volana Jiona ny vavaka anatrarana 10 minitra monja no ananatsika amin'io andro ao anatin'ireo créneau horaire ireo 19h à 22h. Dia zavatra tsara tokoa satria ny vavaky ny maro araka ny teny izay azontsika fampaherezana teo dia raha miraitsika fanaiky dia ilatsaka tokoa ny fanamasina ary andresy tokoa ntsika omeny hery tokoa ntsika ary avita zava-dehibe tokoa ny
noho ny fanamasina. Ny fianarana hira fanefa dia isaky ny alahady amin'ny folora. Isaky ny alahadsika misy fianarana hira dia amin'io zany no anatanterantsika ny fianarana ny hira faneva azadino amin'ny folora isaky ny alahady. Ilaina tokoa nytsika mahay izany mba iredona tsara amin'ny andro io dia matoky atsika rehetrarehetra ary manasa atsika rehetrarehetra ho avy maro hianatra izany hira izany. Ny travaux kosa dia mitoy hatrany isaky ny asabotsy ary manasa izy ireo commissionna ny travaux manasa anareo hitsidika ny asa rehetrarehetra izay efa vita na ny extérieur zany na ny intérieur. Ary farany dia manentana atsika ifanometanana sy hiditra amin'ny commissionna tompoko. Maro dia be ny asa miandratsika amin'ny andro ary maro tokoa ny olona ho raisitsika amin'ny andro ka dia manentana atsika tsirairay avy ho avy anometanana na dia adiny ray fotsiny ary hoe ohatra ny hoe hibata entana mandritry ny tapakandro fotsiny ny vitatsika dia tsy maninona fa raisina tanandro. Tena raisin'ny commission rehetrarehetra tanandro, tsy hoe mandritry ny tontolon'andro akory fa misy plage horaire mahafaka anao dia raisin'izy ireo ianao, tsy misy hoe contrainte dia misaotra indrindra ny tompoko fa isika ianao za no avitana zany asa miandry be da be zany misaotra tompoko. Ny rakitra izay azontsika tamin'ny 1er juin dia mi total 729,50 €. Fanamariana afaka mampiasa ny virement bancaire tsika, ny carte bleue, ny chèque izany dia afaka tanterahantsika. Androany kosa dia vokatra no ataontsika dia arakitra manodidina ka nomena nyty valopy tiana tsika teny avidirana, valopy tsy etui à lunette akory azafady fa valopy izy tia amin'ny église verte atsika dia c'est des choses qu'on réutilise. Donc raha ohatra ka tsy ampiasainao le izy dia mangavy tompoko na petraka omenao amin'ny ny diakona izay itseriana na petraka ao amin'ny latabatra fa za hoentina moto satria réutilisable le izy dia ampiasaintsika foana ka dia misaotra betsaka amin'ny fiara-miasa tompoko. Ankalalahana no anaovantsika ny masika ary ny fitaom-pivavahantsika dia manomboka hatrany amin'ny folora sasany afa-tsy ny fotoan-dehibe ary izany dia ampitaina amin'ny alalan'ny YouTube sy Zoom. Misy ny hebdomadaire ny emploi du temps atsika ny zavatra rehetrarehetra miandratsika amin'ity herinandro ity dia tsy holazaiko fa afahitantsika amin'ny fafana fa kosa ny solonieko dia ny diakona miasa mandritry ny volanyity dia ny groupe CNB ary ny fanadiovana ny trano kosa amin'ny asabotsy fa 7 ny volana zao zany dia ny sekoly alahady. Vaovao anatiny fa nataon'ny mpitandrina teo ihany fa mbola fanamarinana ary fanamafisana tompoko ny emplacement atsika amin'ny parking dia manodidina fiangonana ihany côté atsika zay rehetra ao ampitatsika tsy atsika ka miangavy re tompoko. Raha tongotsika raha ohatra ka tsisy toerana manodidina ny fiangonana dia afaka miseugarentsika any amin'ny boulevard des Platanes, amin'ny boulevard Romain Roland, any amin'ny boulevard Colonel Louis Grandet, boulevard de Luvonne mba fanajana ny mpiaramonina amin'ny manodidina ny fiangonana ka dia manasantsika zany tsy segare tsony na etsepita surtout na raha tsy mahita toerana fa dia hitady toerana any amin'ireo toerana fa notenenareo dia misaotra indrindrany.
vaovao 13 emada famangina manjo androany no amangitsika ny fianakaviana mamonjy sojosoa sy mimo ary ny zanany Paola, Angela ary Victoria tamin'ny namoizany ilay tapo taminy ny antoany tompoko vavy Maolisoa ary mino Lydia. Ny fandevenana dia afa notanterahana tany an-tanindrazana. Ny pôle médical sociaux kosa dia manao consultation médicale amin'ny asabotsy 5 volana Jolay. Izany zany dia afaka manao ny soratra anarana amin'ny équipe médicale ny Tatsimy ora na any Birao. Ny karate kosa dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy ariva amin'ny 5 ary ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany fanampiana izany ary mandray an-tanandro kosa ireo izay maniry anoana izany. Amin'ny fianakaviana mamonjy sojosoa dia manolotra antsika ny fanala etaeta rehefa vita ny fiangonana. Dia aorianany vaovao zany dia andray ny fitenenana taty Olivia izay indray ary ny vaovao eto amin'ny fitandremana aokitsika atsiaro sy tondra mambavaka ny asa izany asa rehetra izany ary ho azy irery ny voninahitra. Bonjour à tous, donc je vais prendre 4 minutes, j'ai chronométré pour vous parler de la journée du 28 juin. Il y a 16 ans, nous commencions à mettre de côté des pièces jaunes, mais c'est le 14 février 2016, à la veille des 60 ans de l'Église, et alors que nous étions encore locataires des temples Grignan et Villars, que nous avons officiellement lancé le projet Ezakachal. À travers ce projet, nous avons proclamé, Seigneur, notre désir, si telle est ta volonté, est d'avoir notre propre lieu de culte. Ce jour-là, nous avons posé la première pierre, animée par la foi, mais en réalité sans aucune certitude humaine de voir de notre vivant l'accomplissement de cette promesse qui paraissait impossible. Pourtant, notre pas de foi et notre audace ont trouvé grâce aux yeux de notre Père. Nous avons littéralement vu la main de Dieu s'étendre devant nos propres yeux pour nous donner un temple bien au-delà de tout ce que nous pouvions espérer. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous sommes entrés en terre promise. Et c'est cela que nous célébrerons le 28 juin prochain lors de la dédicace solennelle de ce temple. Cela fait déjà 5 mois que 60 personnes sont à l'œuvre, mobilisant savoir-faire, engagement et bonne volonté pour préparer un événement que nous souhaitons à la hauteur de ce que nous allons célébrer. Nous allons vous partager aujourd'hui le programme de la journée. Donc à 11h, de 11h à 12h30, on aura un temps de culte. À 12h30, nous aurons la cérémonie de la pose de la plaque Architecture contemporaine remarquable. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Et donc ce jour-là, on posera la plaque officiellement en présence d'officiels locaux. À 13h, nous allons investir tous les espaces extérieurs pour un moment de convivialité autour d'un cocktail déjeunatoire vous proposant un apéritif, une entrée, un plat, un dessert. Et l'après-midi sera ponctué d'animation. Dès 14h30, un temps d'animation sera dédié aux enfants pour leur permettre, eux aussi, de vivre cette journée de manière festive. Enfin, la journée se clôturera par un spectacle qui se tiendra à 16h, entre 16h et 16h30. Donc il était initialement annoncé à 19h, mais finalement il se fera dans la continuité de l'après-midi. Pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques informations pratiques à prendre en compte. Vous le savez, ça fait plusieurs mois que c'est annoncé maintenant. L'accès à l'événement se fait sur inscription uniquement. Les inscriptions sont désormais closes, malheureusement, depuis le 30 avril, car la jauge a été atteinte. Si vous êtes inscrit et que soudainement vous ne pouvez plus venir, merci de nous l'indiquer au plus vite pour libérer la place. L'accueil démarrera l'événement débutera à 11h, mais compte tenu de la très grande affluence ce jour-là, l'accueil des participants se fera entre 9h et 10h. Nous vous remercions d'arriver pendant ce créneau.
Des équipes d'accueil vous accueilleront et vous orienteront vers les points d'accueil. Concernant le stationnement, donc ça a été dit tout à l'heure, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Nous vous rappelons que nous sommes co-résidents dans le square Pauline. Il est donc impératif de respecter les zones de stationnement autorisées. Il est encore plus important de le faire ce jour-là parce que nous allons occuper beaucoup d'espace et faire beaucoup de bruit et il ne faudrait pas qu'on s'attire les foudres du voisinage. Le jour de l'événement, toutes les places de stationnement de l'église seront inaccessibles, donc toutes celles qu'il y a autour de l'église. Donc en réalité, pour résumer, il ne faut pas se garer dans le square Pauline. Je rappelle donc les boulevards sur lesquels vous pourrez trouver de nombreuses places, boulevard des Platanes, boulevard de Luvonne, boulevard Romain Rolland. Pour optimiser l'espace dans l'église, le placement se fera à votre arrivée selon l'ordre d'arrivée et par les équipes d'accueil. Donc tout simplement, les premiers qui arrivent seront placés devant, puis au fond, puis en haut. Important, il ne sera pas possible de garder un siège pour une autre personne. Madame ne pourra donc pas réserver une place pour monsieur pendant qu'il gare la voiture. Si vous souhaitez être assis ensemble, nous vous remercions d'arriver ensemble. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération qui permettront à tous de vivre cette journée de manière fluide et harmonieuse. Enfin, cette journée sera un moment de fête, de joie, de fraternité, mais par-dessus tout, un moment de profonde reconnaissance pour l'immense bénédiction que nous avons reçue collectivement. Comment témoigner de sa reconnaissance ce jour-là? Deux façons. Premièrement, et Tatias nous l'a dit tout à l'heure, premièrement en prêtant main forte. Nous attendons énormément de monde pour cette journée exceptionnelle. Vous imaginez l'ampleur de la tâche. Nous sommes déjà 70 personnes mobilisées, mais cela reste très largement insuffisant. Nous avons donc besoin de renforts. Très précisément, le vendredi 27 juin pour la grande préparation et l'installation de tous les espaces. Beaucoup parmi les équipes vont poser leur journée, certains vont poser leur semaine. Si quelqu'un a la possibilité de venir nous prêter main forte le vendredi, vous êtes les bienvenus. Main forte également le jour J pour l'accueil, la logistique, la restauration, les animations. Donc, si vous souhaitez vous joindre à nous, si vous faites partie d'un SIMPAN, merci de vous mettre en lien avec le bureau de votre SIMPAN. Et si vous ne faites pas partie d'un SIMPAN, vous pouvez nous envoyer un mail à fpamdédicace.com@gmail.com et nous serons, en nous indiquant vos coordonnées et les horaires de disponibilité, nous serons ravis de vous accueillir au sein de la team Dédicace. Deuxième façon de montrer sa reconnaissance, en contribuant à l'offrande spéciale. Cette journée est un événement d'envergure et l'Église a souhaité l'offrir à tous les paroissiens et les participants. Mais comme tout projet, tout grand projet, cela a un coût et un coût considérable. Une offrande spéciale sera donc proposée le jour de l'événement. Chacun pourra y participer librement selon ce que Dieu mettra sur son cœur. Enfin, remettons ce temps unique dans la vie de l'Église entre les mains de notre Père. Nous sommes impatients de nous retrouver pour célébrer ensemble la fidélité de Dieu dans la joie, la reconnaissance et l'unité. À Dieu seul soit la gloire. Voulez arriver avec ce qu'il y a tout. Fahefa novidinao tokoa tompo sy ny hamasinao ty trano ity mba hitoeranao amin'ny anaranao mandrakizay ary masonao sy fononao kosa eo mandrakariva fa avakisika. Sy tompoandriamanitra indreto zahay taonao tonga hiara-mivavaka amin'ity fiangonana masina nomenao anay ity. Misaotra tompony namomezanao anay ity trano ity satria maro no naniry kanefa dia zahay no toloranao izany fa nomezana-pahasoavana lehibe zany.
Misaotra loha tompo noreo mpiasa manamboatra trano izay tsy manisa ny andro sy ny hafiarany kanefa dia menao fahazotoana lalandava hiasa hanamboatra an'izao fotoan'izao. Misaotranao koa tompo ny amin'ireo manolotra ny fotoanany amin'ny fanaovana sakafo na mivavaka mitondra mivavaka mirehetrarehetra ary mamina ame ny fananany koa iarovana zany. Misaotranao tompo mbola nitahinao amin'ireo mpiasa tsy azon-doza ka dia mbola salama tsara. Ary misaotranao koa tompo amin'ireo tanàna hikarakara ny sakafo. Eto tompo dia petraka aminao ny famerenana le crédit naraina tany amin'ny banky. Mbola mahatanjaka tokoa ny tompo miezaka atao amin'izany kanefa dia ianao mikasika ny fonony rehetra handoa sy manana mafy ny fanatotosana amin'izany. Ary apetraka eo am-pelantananao ny fikarakarana ny fanokanana ny trano izay atao amin'ny 28 juin. Ny hery sy ny tanjaka ny eo menao amin'ireo tompon'anjara rehetra ny komision ary kasioko ny tompon'ireo mba afaka manam-piana izany araka ny fangatahana lazain'ny tompo andraikitra teo. Da io tompo mba ho lavorary tsara izany fotoana rehetra izany ka ho tonga soamantsara amin'izany fotoana izany izay menakavy. Maro ny tompo zavatra tiana hingatahana kanefa fohy ny fisainanay fa ianao malala izay rehetra mahasoa anay. Ny anaran'i Jesosy Kristy no andezam-pavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anaovana famankina manjo isika dia angatahana mba ho avy aty amin'ny laona ny komity sy ny fianakaviana izany mba miroso eto amin'ny laona ny fianakaviana manamanjo. Angatahana koa ny olona sy ny komity mitafo izany. Mandeha ihany ny fotoanantsika. Tonga amin'ny famangina ireo atsika ny tonakaoriny isika izao. Isy hira iray izay nangatahana fianakaviana atao amin'izao fotoana izao. Aorian'izany isy ny tenin'ny soratra masina fampahirizana azy ireo ary mivavaka manaraka izay ary farany dia famangina azy atao amin'ny fiangonana rehetra. Dia nomboka amin'ny hira nangatahana fianakaviana azy. Rasseggiare di mafia
Misy teny avy ao amin'ny soratra masina, entina mampaherantsika fianakaviana amin'izao voina amin'ny taona izao. Hoy ny teny soratra masina ao amin'ny Isaia 1:1-4 izay manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra mampahery ianao aho sady mamonjy ianao, eny mitatana anao amin'ny tany ankavanana faharenako. Izany teny izany ry havana no entin'ny fiangonana mampahery anareo miaraka tamin'ilay hira efa tianareo atao hoe Antsoy Jesu amin'izao voalohany miakatra aminareo izao isitondra mahoaka izao fotoana izao. Dia manataka tompoko Jesosy atsoarako izahay amin'izao fotoana manjona lalovan'ny fiainam-piangonana izao satria nafonamoy ny zokinay ny ray aman-drenay izahay ary tsy nafonaminao ny alahelo, tsy nafonaminao ny atrapo kanefa ianao ny makanisy diako ary Andriamanitra afa-tsola ianao azo tototontona ianao azo ny fangarovana tity amin'izao tontolo izao nalahelo manoloana ny fahoriana ary dia misaotra moa zay satria tsy tompoteny farany ny fiainana ny fahoriana ny fahafatesana ianao efa santatra mitsangana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty izay manome sy miantoka ny fanantenanay ianakavy fa mbola iona ifankahita amin'ireny hava malalana izay tsy fonay ireny amin'ny fotoana izay vidianao. Dia veloha mety anatinay ny fanantenana mampijoro hoe ny finoanay iravoravo iandrandra ny fiverenanao tompoko mba hahafahanay iona sy arakarana mandrakizay. Manaraka tonga an'izany dia araka ny teny mpaminany Isaia izay vakiana teo fa mombanay tokoa ianao ary arakarana anay amin'ny fanahinao masina ahitana indray ny alehiben'ny asa ataonao ka tonga anay tonga ny ilenanay itenanao amin'ny voninahitra anao satria Andriamanitra hendry mahery be fitiavana be famindram-pony ianao. Koa dia amin'ny anaranao Jesosy tompo nanoloan'izanoaka izany rahampaherezanay reto fianakaviana reto sy ny tanàna amin'ny anaran-tsoanao. Amen. Mangataka ny fiangonana tsara. Eny rivomenakamy noho izao vona miaraka amin'ny fianakaviana izao dia ny nahoizana ny raitako amin'ny teny dia mijoro eto anaty fianarana ny fiangonana iray manontolo manatanteraka izay voalaza amin'ny soratra masina manao hoe farany ny raisa saina ianareo rehetra ka miarahana. Ekena fa mafy tokoa ny fisarahana amanaina nefa tsara ovy fa misy ireo teny fampanantenana izay nataon'i Jesosy tamin'ny sika ary tamin'ny mpianany izay manao hoe izany teny izany efa lazaiko taminareo mba hananareo fiadanana aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matkivy
izao efa navesy izao tontolo izao. Hoy izany teny fampanantenana zany ao no entinay mampahery anareo, entinay mampisaka anareo amin'izao voana miatra aminareo zany. Fantatray fa kristianina koa mahafantatra tsara izany teny izany. Ka hiasa lalina ao aminareo ho an'ny fianakaviana rehetra any tanindrazana any izany ary fany masina Andriamanitra izay mbola voavo ankalazaitsika amin'izao fotoana izao hampahery anareo hatrany amin'izany fa isika olombelona dia mandamy fa any mety tompontsika no fihavanana. Dia aza ny fifarehetry ny tompo fa ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Manarak'izany dia amin'ny maha-olombelona manana didy dia mahatsiaro ilay amin'izany ka mitondra ny foho-dranomaso sy firamon-tany ho anareo amin'izao. Eny kelikely tokoa efa ataonay tonona kely tapapako ihany izany ka ny fomba loatra no mamino fatra azy dia azo misosoka rehetso ary ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Ho mariky ny firaisapo sy sy ho an'ny fianakaviana sy fampahireza azy ireo dia nahatanana ny tanitsika kavanana isika rehetra fiainana. Dia misaotrelena tokoa reo n'Andriamanitra ireny ihany no nahitra hatramin'izao sy hatramin'aratsy. Amen. Petraka fiangonana antenanana toerana tonga amin'ny fotoana izay anaovana ny rakom-pisaorantsika araka ny lazaina teo dia vokatra zany le izy tataziny aty amin'loana misy endriny maro araka ny voalaza teo tsy averina intsony ny fomba ahafahantsika manatanteraka izany.
mandroso amin'ny vavaka fisaorana sy angatantsika miomana sady a ny sekolelady eo arina. Iary vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izahay fa totosa soamantsara izao fotoam-bavaka izao. Misaotra tompo noho ny fanahy masina izay manavao, manadio ary manome hery anay amin'izao andro Pentecôte izao. Misaotra noho ny afatra noraisinay, ny hira sy ny vavaka ary ny firaisan'ny fonay rehetra. Misaotra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao izay miseho isan'andro ao amin'ny fiainanay. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonanay, ny mpitandrina sy ny fianakaviany, ny komity, ireo manana andraikitra sy miasa amin'ny fampandrosoana izany fiangonana izany. Ny mpiangona rehetra tsy ankanavaka, ary tsay aminay sy ny fianakavianay tsirairay avy ny herin'ny fanahy masina, anamafy sy ampitombo ny finoana, hanome hery, fiadanana sy anetsika amin'ny asa fitoriana. Apetraka feno ampelantananao koa ny fikasanay rehetra ny amin'ny dédicace amin'ny 28 juin. Ianao anampy sy tantana ary anoranay amin'ny fanatanterana izany ka ho vonaitry ny anaranao irery izay rehetra ataonay amin'izany. Mitondram-bavaka manokana ny sandratra koa izahay izay nanamafy ny finoany anao amin'ny fahaloran-tenany. Toano hatrany amin'izany izy tompo. Vavaka ihany koa izahay ho an'ny Josoa sy ny fianakaviany sy ireo rehetra izay azo pahoriana. Ianao anay amin'ny fiononana feno azy ireo. Ireo marary sy osafo, omeo fanasitranana sy fiadanana avy aminao izy ireo. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay Madagasikara sy ity firenena mandray anay ity. Omeo fahendrena sy fitiavana ireo mpitondra amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Omeo filaminana, fahamarinana sy fandrosoana iombonana amin'ny firenena. Tsarovy tompo ny mahantra sy ny tsy manan-kialovana. Anao tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy. Koa mampianara anay mba hahay hanolotra ny tenanay ho anao. Omeo anay ny fo matoky ny fitondranao izay ahazoanay mahafovola amin'ny karena sy fotoana ary hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana amin'ny filazantsaranao. Be ny vokatra fa ny piasa ny vitso ianao. Ka mangataka amin'ny tompo ny vokatra koa dia mangataka aminao izahay mba hanirahanao mpanompo sahaza ho an'ny fiangonana. Mba tarory ny ezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amin'ny vonaitrao. Izany tompo ny vavaka sandratray ary ho farananay amin'ny vavaka izay nampianaranao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinay ny aranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanoratsika no anao ny hira. Ary aorianan'izay dia manao ny tsodrano isika.
C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi, car tu m'as fait une promesse, et d'être à mes côtés. Parfois je me sens si seule, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre, oui je veux t'obéir. Prends ma main, conduis-moi, je te suivrai toujours. Suivrai, conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Eo am-pitsanganana no andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano.
fa azo hery ianareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana anjodi Samaria ary avy hatrany amin'ny farany tany. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitohina ary mahay mampitsoro anareo tsy hisitsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Aorianan'izay ny raha faneva no voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana fiadanana ka manompo ny Tompo. Bon dimanche à toutes et à tous et joyeuse Pentecôte.